androany isika dia itoy isika eo antony maro tokony hitoritsika ny filazantsara. Amen. Reo antony mahatonga anao tokony andray fepetra sy fanapa-kevitra eo amin'ny fiainana mba hitory filazantsara. Efa resaka antony maromaro ihany izahay. Resaka tsika teto ny voalohany indrindra ny filazantsara ny Luka 5:10. Antony voalohany tokony hahatonga antsika hitory ny filazantsara sy manana fo amin'ny filazantsara dia satria tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny priorité an'Andriamanitra tsy fitahiana ho isika. Ny priorité an'Andriamanitra tsy fanambinana ho isika. Ny priorité an'Andriamanitra tsy fanasitrana. Raha zany ny antony ivavahana dia farany mahantra indrindra ka samy mahantra isika. Fa ny priorité an'Andriamanitra, ny voalohany indrindra amin'Andriamanitra dia ny famonjena. Fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Mivavaka ianao satria te ho voavonjy. Aoka mba ho tenenao ny akaikinao mivavaka satria te ho voavonjy hoe. Ny faharoa angesantsika magomafy efa resaka reony antsika dia izao hoe hoy isika hoe ny ampisitsika dia ny taona olona ho amin'ny asa tsara ampiasana toko faharoa 10:10. Hoy isika hoe nantsoina ho amin'izany fitaovana olona izany daholo ny olona tsirara avy tahaka ilay vehivavy Samaritana nyresaka tamin'i Jesosy. Tsy niandry école biblique izy, fa rehefa resy lahatra ilay vehivavy Samaritana dia nantsony ny eran'ny Samaria iray manontolo. Ary tamin'izany fotoana izany ny baiboly dia be dia be ny nanolontena tamin'izany fotoana izany. Tokony manolontena, tokony nitaona olontsika satria eraka lehibe nampanaovan'i Jesosy atsika tsirairay avy izany. Tokony manolontena hitaona isika, tokony mitaona isika satria nahoana ny Matthieu 7:17 dia milaza fa malalaka ny lalana makany amin'ny elo fa teny kosa makany amin'ny-danitra ka vitsy mahita azy. Dia hoy tsika hoe mba hampitomboana ny olona makany an-danitra dia tsy maintsy mitorytsika amin'izay koa miena nisan'ny olona makany amin'ny elo. Dia hoy koa isika hoe tokony olona hitaona olona satria be ny vokatra fampiasa ny bitsy. Zany hoe fa misy vokatra oman'ny tompo be dia be ao, fa mila piasa fotsiny sisa hijinja. Raha vao arakaraky ny habetsaky ny piasa no habetsaky ny fizinjana. Tokony hitaona olona tsika satria tsy afaka no voavonjy ny olona raha tsy misy mpitory. Fa ahoana ozy izy no fino raha tsy misy mpitory, ahoana ny fahare raha tsy misy plasy. Tokony hitaona olona tsika satria rehefa taona ny olona ho an'i Jesosy dia indraindray tena tonga dia milamina be ny ao an-trano. Hoy za tamin'izay fotoan'izay hoe raha tianao hilamina ny tokantranonao dia izao atao voalohany indrindra, ataovy izay hitoriana ny filazantsara amin'ny vadinao, amin'ny zanakao. Fa ireo olona ireo rehefa voatorinao filazantsara dia miova ny fomba fisainany, miova ny fomba fanaony, misy ady tsy hitanareo intsony manak'izay. Amen. Raha tianao hilamina ny any am-piasana, aza miady aman'olona intsony, fa ilay olona mpiady aminao matetika asao ary torio filazantsara izy. Tsy ady intsony nareo fa lasa mpiaraka manompo an'Andriamanitra. Any amin'ny toerana, any amin'ny namana any, misy olona tsy mety milamina mihitsy eo amin'ny fiarahamonina. Tsotra ny fanalahiana hitory filazantsara amin'ny fiarahamonina, fa rehefa mandray an'i Jesosy dia miova ny toetrany. Tenenkeno akaikinao rehefa mandray an'i Jesosy ny olona hoe dia miova ny toetrany. Itoy atsika androany tena ny antony izay hitoriana ny filazantsara, tonga anao hitory ny filazantsara ho zaraiko aminao androany. Telo fa lehibe filazantsara ny jauna. Filazantsara ny jauna toko fa 9:10 ary ny andininy 7 sy 8. Filazantsara ny jauna toko fa 9:10 andininy 7 sy 8 zay no raisitsika nomboantsika azy. Antony tokony hitoriana ny filazantsara.
izy zao tamintsika nefa mba nitory filazantsara tatoato fatsangano tananay tena na piary polisy pastera za mihina ny ambony mbola anao daholo mena filazantsara an'izao na toko fahinina amby folo andiny fahafito sy fahavalo zao afaka tena Andriamanitra afaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia iamanao izy tiraiko aty aminareo izy ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana vekitsika fanindroa famakina ny teny fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irako aty aminareo izy ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana alasikana mahafinarary fa maninona ka izy zasy ianao no tokony mitovy filazantsara misy ny antsoina hoe esprit de mission tsy hoe esprit d'émission na fialana amin'ny asa fa esprit de mission ozy izy Jesosy mahatsara anareo ho izy ny fialako fa raha tsy miala tsy makaty aminareo ny mpananatra fa raha mandeha ozy izy dia aonao ozy izy iraiko aty aminareo ny mpananatra ozy izy ary izy ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana ary eo atseo raisitsika androany raha vavy eo ny antonatongava amin'ny fanahy masina tety ambony tany zany dia inona kay dia iraka ampiaiky fahotana atongava amin'ny fanahy masina tety ambony tany zany so hoe atonga atsika enjera masina ohatrany tamin'ny lahady arivo hoe tena zay ny atongavany fanahy masina na hoe anao fahagagana zay fotsiny fa ny iraka voalohany ny fanahy masina dia iraka ampiaiky ny olona ny fahotana raha lasikana vavy eo raha tsokina zany dia izao zay olona manana ny fanahy masina dia tokony mampiaiky ny olona ny fahotana anenina zay re esprit de mission zay olona manana ny fanahy masina dia tokony manao ilay iraka nampanaovana azy ny fanahy masina ao anatiny ny iraka nampanaovana ny fanahy masina ao anatiny dia ny ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana zay olona zany manana ny fanahy masina dia naturellement izy tokony mampiaiky ny olona ny fahotana ny olona tsy mihetsiky tsy mitaona ny olona tsy mitovy filazantsara zany dia filaza azy dia hoe olona contre nature mateninke no kaikony hoe contre nature hoe tsy ahota nature fa olona contre nature tsy naturel zany ho anna kristiana raha tokony ho izy satria izy manana ilay esprit de mission na hoe manana iraka ao anatiny ao dia raha tokony ho izy tokony ho naturel amin'ny kristiana ny mizara ny filazantsara amin'ny manodidina tokony mandeha ho azy ny fizarana ny filazantsara amin'ny manodidina fa zay kristiana tsy manao an'izany dia inona contre naturel inona ny fanoatra amin'ny naturel azo atao ohatran'ny yaourt izy dika hoe parfumé tsy aorta hoe izy ty tsy hoe yaourt fa aorta raha lasikana vavy eo ny olona zay tsy mitoko filazantsara zany dia olona mandeha contre nature na hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy le fiainany satria nahoana lay fanahy masina ao anatiny dia fanahy mampiaiky ny olona ny fahotana tenenikeno akaikinao anatsika hoe misy fanahy mampiaiky ny olona ny fahotana raha lasikana vavy io rehefa mihetsika ianao zany dia le fanahy ao anatinao ny asany dia mampiaiky ny olona ny fahotana fa maninona ny manodidina anao mbola tsy niaiky ny fahotana fa maninona ny manodidina anao mbola tsy nanatona an' Jesosy
satria le fanahy tao anatinao mbola tsy niara nietsika taminao fa le fanao anatinao rehefa mietsika dia mampiaiky olona ny fahotana. Amen. Amen. Manomboka izao izany antony voalohany indray androany tokony hahatonga anao hitoro ny filazantsara dia izao, satria ianao manana fanao anatinao, ny asa dia mampiaiky ny olona ny fahotana. Teneny ny akaiky hoe manana izay fanahy zay aho hoe, dia teneny io zay za hoe tsy olona tsy normal fa olona normal aho hoe, normal hoe dia mitovy filazantsara. Za zay hoe aoka ataonao amin'ny fandresendahatra mihitsy hoe za zay hoe, ataovy mafimafy kokoa izay za zany hoe. Amen. Ny natioranao dia natiorana mpitoro filazantsara. Normal be ny baiboly ka milaza hoy Paoly hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Mbola resatsika mananaka mola izy. Normal be ka lozany satria nahoana ny naturelany dia mpitoro filazantsara. Tahaka ny hoe ny naturelany trondro dia any anaty rano. Ka ny trondro loza ny trondro raha ohatra ka tonga ety tanety izy. Lozany satria nahoana raha vao mijanona ety tanety ny trondro dia maty. Loza koa i Paoly ka tsy mitovy filazantsara satria nahoana ny naturelako, le ao anatiko, le fanahy naturel ny men'Andriamanitra dia mpampiaiky ny fahotana. Amen. Teneny eo akaiky ny hafa koa zay hoe tokony miesika ianao zany satria nahoana lasa tsy ao anatin'ilay milieu naturel anao ianao. Tahaka ny trondro ao anaty rano, lasa tsy trondro ao anaty rano tsony ianao raha vao tsy mietsika. Ila mietsika tsika hoe telika faharoa fa maninona kay tokony hitombo filazantsara. Voalohany misika dia izao, ny fanahin'Andriamanitra dia esprit de mission na hoe fanahy mpanefa iraka. Ny iraka izay ataony dia mampaiky ny olona ny fahotana. Ny naturel ny olona zany izay mandray an'i Jesosy manana ny fanahy masina dia mampaiky ny olona ny fahotana. Zay olona tsy mietsika, zay tsy mitoro filazantsara, tsy mitona ny manodidina dia olona tsy normal. Olako aminao faharoa androany filazantsara ny marka fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Filazantsara ny marka fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Zao lazainy tenin'Andriamanitra hoe zay misy atao avatisa no vonjena fa izay tsy mety mino no hoeloy. Raha isika indray ny amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo, boky ny Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Zao maka ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahafatesana sy ny tianany tsy hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo, zany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ary nisy tsy hita voasokatra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Aleluia. Raha lasaka napavy zaho sy ianao dia malala fa ny olona izay tsy nandray an'i Jesosy dia atsipy eny amin'ny farihy afo. Zay olona tsy nandray an'i Jesosy rehetra, Jesosy dia milaza hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Izao no vavahady. Zany hoe Jesosy zany no lalana idirana makany an-danitra. Amen. Zay rehetra amin'ny Jesosy dia voasokatra ao anatin'ny boky anankiray ny anarany dia antsoina hoe boky ny fiainana. Dia nivakiantsika tao amin'ny boky ny Apokalipsy, hoy tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra tsy voasokatra tao anaty boky dia atsipy any amin'ny farihy afo. Zay tsy voasokatra ao rehetra zany dia atsipy any amin'ny farihy afo. Zay olona tsy voatoro filazantsara rehetra zany dia makany amin'ny farihy
afo. Raha ohatra ka tsy toriko filazantsara zany ny fianakaviako, dia za zany mandefa azy eny amin'ny makaiza. Eno tsara lasana vavy. Antony faharosoko ny toriana ny filazantsara. Raha misy olona anankiray eto ambonin'ny tany mahita ny fanafodiny sida, dia ohatrany ahoana ny ataony? Tonga dia ataony malaza be ny fanafody, dia tsabona daholo izay voan'ny sida. Marina sa tsy marina? Raha misy olona anankiray mahita hoe tsy misy loza mety afaty olona be dia be, mety misy lavaka be atsy mety afaty olona be dia be io lavaka io. Izy mahita azy voalohany, dia inona ataony? Manao filazana izy hoe ore olona misy lavaka atsy fa mitandrema mahafaty io lavaka io. Ny tranon'olona rehefa misy alika goavana be dia asiana soratra eo amin'ny ivelany hoe ahoana? Hoe alika masika na hoe chien méchant. Tamin'izay mbola nianatra taloha teny Ambohipo teny, dia izay mandeha tongotra foana, dia misy varavarana anankiray izay dia nianazy rehetra hoe alika masika, tsy hoe chien méchant fa hoe crocodile méchant. Zay hafa izay negatolona rehetra tamin'izany mbola kely. Ny olona zany rehefa mahita loza dia miteny mialoha. Rehefa mahita zavatra mety avolona be dia be dia miteny mialoha. Raha lasana vavy eo, raha ianao mahita ny lalan-danitra ka maninona tsy tenenina manodidina? Ny naturel zany tokony hitory ianao satria nahoana? Ianao men'Andriamanitra fahasoavana nahita an'ilay lalana mialoha, dia tokony tenenao manodidina hoe tsy mankary ny lalana fa maka ty. Marina sa tsy marina? Ny kristianina tena izy dia izao. Kristianina karazan'ny mpanoro lalana hoe par là-bas. Tenenkenao kaikany hoe par là-bas hoe tahaka ny police de circulation reny, police de la circulation reny, tahaka reny ny kristianina normal. Rehefa mahita hoe tsy mety ty lalana ty dia ny kristianina normal mijoro eo amin'ny sapana mba tsy andehanan'ny olona makany amin'ilay lalana tsy mety, fa mba andehanany makany amin'ny lalana mety. Zany hoe na tiako na tsy tiako responsable na fiainan'olona be dia be aho. Tenenkenao akaikinao hoe responsable ahako hoe ama kristianina anao, satria ianao mahita ny lalana mialoha dia tokony mizary ianao, tokony manoro ny lalana ho amin'ny manodidina ianao. Ianao zany tokony mpiteny amin'ny manodidina anao hoe ore olona fahaverezana ane misy, fahaverezana ane misy, fa ty misy lalam-piaina. Ny kristianina tena izy dia mpanoro lalana izy. Tenenkenao akaikiny hoe mpanoro lalana indray koa ny anarantsika manomboka androany hoe sangano tanan'izay mpanoro lalana dia hitehaka mafy eo mpanoro. Hevitra voalohany mianarantsika androany andeha kely satria ny fahasoavan'Andriamanitra mbola manana programme-tsika rehefa avy eo. Voalohany miarahantsika dia no hoe fanahy masina dia esprit de mission, izay manana fanahy masina naturellement en mission izy, na hoe manana iraka izy, mpanefa iraka izy. Ka tsy manao an'izay izy dia tsy naturel izy, tsy normal izy. Faharoa dia hoy isika hoe raha mahita ny fanafodiny sida dia aparitako ilay izy mba ho vitsy ny matin'ny sida. Raha ohatra ka misy alika masika ao an-tranoko, tsy avelako hiditra ny olona rehetra fa ataoko sisiko soratra ivelany hoe alika masika. Raha mahita lavaka be mety afaty olona, sakanako ny olona tsy ho any amin'ny lavaka, teneniko izy hoe misy lavaka be aho fa aleo ariny lalana. Teboka manaraka androany ary sady fahatelo farany iarahantsika filazantsara ny marika fa 9:15. Filazantsara ny marika fa 9:15. Zao lazain'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Antony fahatelo sady ty fahatelo ty miaraka amina filazana.
sady mientsaktsika fa misy filazana spesial androany. Ny iraka nampanaovan'i Jesosy ka lasaka navavy dia izao. Mandehanany amin'izao tontolo izao ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany hoe Jesosy zany dia maniraka antsika hitovy filazantsara amin'ny olona mbola tsy nandray ny filazantsara. Zay ilay izy. Ka lasaka navavy eo. Zay ka lasaka navavy dia resinahitra eto fiangonana. Teny tsara izy fa tena zavatra tsotra be. Zay ka lasaka navavy resinahitra eto fiangonana fa isika dia tsy hanao hetsika intsony ka mbola azo atao na hoe ho ahenantsika ny hetsika fiantsoana kristianina hivavaka aty amintsika. Amen. Ataovy amenna mafy be koa azavaina. Ho ahenantsika ireo hetsika izay miantso kristianina ho tonga aty amintsika dia avy eo ilay olona lasa mpiara mivavaka amintsika dia liala ny fiangonana misy azy. Ataovy amenna. Ho ahenantsika. Tsika tsy hoe manao ranon-kobaka tonga namana voana mavomavo. Ka misy olona manapa-kevitra hiaraka amintsika, raisitsika tanandroa izy. Fa izao alasaka navavy. Ilay foto-fisainana mihitsy hoe anao hetsika ohatr'izao amin'izay ny olona makaty, dia latsika eto fiangonana fanao. Ataovy amenna mafy be. Ny olona naka lasaka navavy eto Antananarivo dia izao. Ny mpino Antsembrabe mifindra makatsy Amindra-Soa, dia ny mpino Amindra-Soa indray mifindra nakatsy Amindra-Koto, dia ny Amindra-Koto indray mifindra nakatsy Amindra-Ray. Dia izao Rabe tezitra amin'ny Rasoa, Rasoa tezitra amin'ny Rakoto, Rakoto tezitra amin'ny Ralay. Ny antony fahatezekana dia hoe tohizo ny toroteny maninona mangaratra-py. Ny zavatra malaza ka lasaka navavy zavatra ifonana ilay izy, ifonana fa zavatra misy eto Antananarivo ankehitriny dia izao tahaka ny manjono anaty vokalina daholo ny fiangonana, tahaka ny manjono anaty aquarium daholo ny fiangonana. Ianao hoe tsy mandinika an'izany. Zay manao hetsika dia mpino avy atsy no sitoma makatsy. Zaho ka lasaka navavy ifonako aminao fa tsy fifaliana ho anay sy pasteurindrina zana mahery mihitsy raha ohatra ka hoe lasa niena be ny fiangonana tary satria lasa tetỳ amintsika daholo ilay izy. Mahamenatra zany ka lasaka navavy. Tsy voninahitra zany. Teny kely akaikinao hoe tsy voninahitra zany hoe tsy mety zany. Ka lasaka navavy eo mba hitombony fiangonan'ny finoana. Tsy tokony handrava fiangonan-drano na rano na rano. Tsy tokony manao ezaka hitsoko ekipanianina na ekipanianina na ekipanianina na ekipanianina. Ka lasaka navavy eo raha tsy isika mitovy filazantsara tamin'ny olona tsy manana droit tsika niantso anazy eo avy aty. Ataovy amenna. Fotosainana vaovao no zaraiko aminao zao. Raha tsy ianao mitovy filazantsara tamin'ny zavatra teny amintsika. Raha misy olona vaovao any manapa-kevitra mety aminay vision fiangonan'ny finoana tonga aty izy dia hoe hiara-hiasa. Amenna. Sotra ny tompontsika. Fa hoe isika anao hetsika mba ho hitan'ny olona hoe ohatrohatr'izao ny aty aminay ka mety aminay dia mijanona na hoe tsara kokoa ny aty aminay no ny any aminareo dia avy aty tsy manao an'izany ny fiangonan'ny finoana. Teny ekenao akaikinao hoe tsy manao an'izany ny fiangonan'ny finoana hoe raha lasaka navavy eo ipetera dia mpanarato teny an-dranomasina fa tsy mpanarato tao anaty bokaly. Amenna. Amenna. Raha lasaka navavy tsy fifaliana ho antsika mihitsy raha ohatra ka miaina ampin'olona ka lasa ty amintsika izy. Tsy fifaliana ho antsika izany. Ny tanjona raha lasaka navavy, ny tanjon'Andriamanitra tsy mameno fiangonan'ny finoana fa ny tanjon'Andriamanitra dia mameno ny lanitra. Ka raha ohatra ka mpino avy atsy any makafy dia avy eo makafy dia avy eo makafy dia avy eo makafy, miova ve nisan'ny olona miditsy ny lanitra? Tsy miova. Déplacement interne ny misy na hoe fifindram-monina ao anatiny misy. Fa ilay fanjakan'ny lanitra tsy mahazo tombony amin'izany na ny kely ary. Atao hoe marina izany pastera. Atao hoe izany mihitsy e.
Menina tsika zao sy ianao dia tokony mitady izay mampitatra ny fanjakan'ny lanitra. Amenna. Zay mahatonga antsika hoe eto ny fiangonan'ny finoana nandray fanapahan-kevitra raha hoe manomboka izao ny tena ataontsika be dia be dia évangélisation maka olona ny ivelany ihany tsika, olona tsy mpino, toritsika ny filazantsara, tombontsika ty am-piangonana izy ka fanandray an' Jesosy, taizantsika izy dia tombo ny fiangonana fa atsika mitombony makany an-danitra. Ampy izay. Amenna. Ampy izay. Tena kerokakinao ampy izay hoe. Raha lasaka nabavy io. Rehefa mandinika ny boky ny asan'ny apôstôly zao zavatra hita. Ny nampitombo ny olona tamin'ny boky ny asan'ny apôstôly dia satria misy fitoriana filazantsara ataon'ny apôstôly isanandro. Menina. Manomboka androany zany. Za milaza aminao hoe andao re olontsika hitory filazantsara mpitombo ny olona makany an-danitra. Amen. Aza sotombo tsy mpino avy eny atsimo sy avakatra. Misy olona vao mahita ny espace indrina dia hozy hoe dahalo. Hoe dahalo olo zay. Dahalo satria nahoana pino avy eny sotombo mamaky atika. Fa ka lasaka nabavy eo manomboka androany. Zay olona manodidina anao tsy mbola nandray an' Jesosy, izy ny tomo an' Jesosy dia tomo etỳ am-piangonana. Zay olona efa manana fiangonany aleo izy akaina any am-piangonany any tahiny Jesosy izy. Amenna. 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 Ataovy amenna mafy. Zay ekipan'i Jesosy dia manana zany fotom-pisaina zany. Satria Jesosy tia apitatra ny lanitra. Raha lasaka nabavy. Misy zao ty sady filazany ty ataoko ty amina resaka fitoriana filazantsara. Raha lasaka nabavy eo tsika rehefa talata laribisy zoma dia manao fitoriana filazantsara kalamanjany. Maran'izany laribisy zoma tsika dia na eny andravoangy na eny amin'ny toerana samihafa eny dia mitory ny filazantsara. Dia misy olona mafitena dia manome flyers tsika. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia miova kely le programme. Teneno akaiky hoe miova kely le programme hoe. Enoy tsara. Raha lasaka nabavy eo. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra aza irairaina be. Fa noho ny fahasoavana lista tsy nohontsika. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra iza noho ny vonona ito filazantsara. Atsanganombony tanana. Itona zany ianao atsanganombony tanana. Akiko ny maso dia atsangano tanana zay olona tena mba itona na ray fosiny ary. Menina. Menina. Eno tsara. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra raha lasaka nabavy dia miova ny programantsika. Le alarobitsika atoato aloha tsy mitovy filazantsara ny kalamanjana intsony fa manomboka izao tsika dia mamangy hôpitaly hitehaka mafy an' Jesosy. Eny tsara noho ny fahasoavan'Andriamanitra firy nisa fiangonana zandrina eto Antananarivo? 500 ano any nisa fiangonana zandrina eto Antananarivo. Dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia navahan'Andriamanitra indray tsika. Navahana indray tsika. Hainao amin'ny fiangonana 500 zandrin'ireo tsika reka manana autorisation légale nomeny hôpitaly autorisation hipika ny hôpitaly. Tsika reka tsy miresaka fiangonana zokiny izay manana chapelle fa ny fiangonana zandriny rehetra tafaraka daholo manomboka amin'ny apokalypsia, Genesisy, Sopa. Tafaraka daholo niza zay mitsidika hôpitaly rehetra ankehitriny dia tsisy manana autorisation fa tsika kosa mimeny Jesosy autorisation tsika avy amin'ny lehiben'ny hôpitaly. Amen. Tsika anao hitehaka mafy an' Jesosy kafaly an' Jesosy iao. Aoka anao hitehaka mafy an' Jesosy kafaly an' Jesosy. Midika an'izany hoe raha lasaka nabavy tsy miteny Jesosy fahitanao an'izany teny Jesosy zany hoe tsy tahaka ny hoe io ny autorisation dia ataovy amin'izay. Zany hoe dika an'izany
Rahalasika vavy eo, raha misy asa anankiray mahakasika an' Jesosy, filazantsara ny Matthieu 5:20, hozy izy Jesosy hoe narary aho izy dia mifangina reo. Zany hoe an' Jesosy zany reny marary reny dia tokony fangina. Reny marary reny dia tokony hitoriana ny filazantsara ka izao ary fanontaniana ankehitriny. Misy olona vonona veto miaraka aminay ho any amin'ny hôpitaly, hitsidika marary any amin'ny hôpitaly, atsangano tanany hoe zamba andeha hoe. Zay resy lahatra rehetra atsangano ambony tanany hoe za andeha hoe. Menina, raha lasika vavy. Zao fandamina antsika ho an'izany any amin'ny asany amin'ny hôpitaly zany. So ny asan'ny apôstôly fa asany amin'ny hôpitaly. Zao hitombo filazantsara tsika. Ampitombony olona ao an-danitra tsika. Mety tombo vagavarantsika na mikafa tombo vagavarantsika dia ny hôpitaly. Raha ny olona mila vavaka indrindra dia ny olona any amin'ny hôpitaly. Raha ny olona mila toriana mora toriana filazantsara indrindra dia ny olona any amin'ny hôpitaly. Zao nefa rahalasika vavy. Be dia be nanao an'izay taloha fa tsy navelan'ny hôpitaly manao intsony satria nahoana manaonao foana. Ka mba hialana amin'ny fanaovanaovana zavatra tsy mety dia zay rehetra andeha hitombo filazantsara any amin'ny hôpitaly dia manao formation daholo izy, zay ny atao fiangonan'ny finoana. Tsy misy mandeha anina ny ray aza zay tsy manao formation. Tenenkeno akaikiny hoe tsy maintsy hoe ny sampana rehetra ankoatra ny sampana zazakely fa mipitarika zazakely dia manao tory koa mandeha daholo. Menina, ny diakona manana ny toriny, groupe de louange manana ny toriny, tsika betraka eto koa manana ny toritsika tsirairay avy ka izao atsaka amin'ny tana izay andeha hoe vetivety andaminantsika azy vetivety. Hoe tena za tena mba hivavaka ho an'ny olona any amin'ny hôpitaly ary tsanga amin'ny tanantsika rehetrarehetra. Mampitsangana tsika mitoerantsika zay rehetrarehetra mandeha daholo. Hoe tena mahatsapa ianao azany asany amin'ny hôpitaly zany izy. Mitehika mafitsika. Azafanapetraka nareo zao azafanapetraka. Mananteny zay fa ny ambiny mbola ho avy amin'ny manaraka. Menina, zao alasika vavy eo, ho antsika mitsangana misaotra betsaka amin'ny fanoratenanao ho an'i Jesosy ny voninahitra. Menina, fandaminantsika azy dia izao. Rehefa alarobitsika amin'ny folo tonga eto am-piangonana manao formation. Na tsy amiko mitsangana ireo hoe ianao dia tonga ianao alarobia amin'ny folo. Menina, dia izao tsika mitsangana ireo mba misoratra anarana any amin'ny pasteur Aja daholo azafady indrindra tompoko. Menina, ny fotoana fitsidiana hôpitaly azontsika dia larobia sy zoma. Hitehika mafy ho an'i Jesosy tsika afaka mahazotoena tsika tsirairay avy. Zany hoe hitombo ireny olombonjena amin'ireny olona rehetrarehetra ireny. Ilazana filazana, diakona rehetrarehetra tsy maintsy manao daholo zay mamaka ny diakona. Ny mpiandro rehetrarehetra tsy maintsy manao daholo zay mpiandro. Groupe de louange rehetrarehetra tsy maintsy manao daholo. Zay tsy manao dia tokony manana raison valable izy tsy hanaovana. Menina, tsika koa tsy mpiasa atao am-piangonana fotsiny fa itsika dia mpanompo antombotsika amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Menina hitehika mafitsika. Hitory filazantsara isika satria isika dia tsy natao anjono anaty vocal fa anjono anaty ranomasim-be zay mbola misy tsy nandray an'i Jesosy. Mazava aminao ve ny afatra androany tompo? Tena mazava aminao tsara ve ny afatra androany? Dia afamafy ho an'i Jesosy tena anao mazava aminao ny afatra androany. Jehovah-Andriamanitra raina eo mankasitraka anao zay amin'izany afatra aminao anay izany. Zay tsirairay avy reto dia natsoina hitory filazantsara. Natsoina hitory zay satria voalohany indrindra Jesosy dia zany eo anatin'ny fomba. Natsoina hitory koa zay satria tsy natao anjono anaty vokaly izahay. Tsy natao akampin'olona izahay. Fa nataonao zay mba anaraty vaovao. Aka olona vaovao ary zay rehetra lahatra Jesosy eo fa mbola be dia be ny olona izay afaka azonay ho anao. Hitory filazantsara zay satria raha zay no mahita ny fanafody
anasitranonaretina mety tena hafaty dia tokony izay no milazan'izany voalohany. Itoko filazantsara koa izay Jesosy eo satria ny fanahinao, ny fanahy masina izay miranao aty anatinay dia fanahy mampiaiky ny olona amin'ny fahotana izy. Be dia be mifokatra fa izay no andrasanao. Manapa-kevitra izay androany hitory ny filazantsara anao. Vavaha ianao ankehitriny dia tena hoe Jesosy eo hitaona izay voataonako rehetra. Fotoanan'ny finoana. Atolotry ny fiangonan'ny finoana.